Iarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana mitoetra amin'ny tapany atsimo Madagasikara ny raona izay niaraka amin'ilay rindraona ary anisany mitondra rotsakorana amin'ny tapany atsimon'ny nosy mitohy kosa ny orana tandrivondraona izay mety raikotroka ho an'ny tapany avaratry Madagasikara ary koa ny any amin'ny tapany avoany atsinanany nosy mikisaka miandalana manatona ny morontsiraka avoany andrefan'ny Madagasikara ihany koa ireo tangondraona hitantsika ao amin'ny lakan-drano Mozambika izay vinavinaina anakorotana ihany koa ny toetry ny andro amin'iny morontsiraka avoany andrefan'ny Madagasikara iny atao anatin'ny 720 ora ho avy misy fidina anaraka izany ny maripana indrindra ho an'ny tapany avoany andrefan'ny Madagasikara izay atao anatin'ny 720 ora ho avy zany hoe ho an'ny rapitso izany ny maripana amin'ny afatra sisa kosa indray dia misy ny fivana-goavana andrasana mahakasika an'izay toy izao ary ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritry melaky ary koa ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe misy ihany koa ny orana malefaka ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy vadivavy ary koa ny any amin'ny faritry fitovinany ny ambiny kosa dia mandraondraona ny andro indrindra ho an'ny voatany sy ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivondraona izay mety raikotroka ho an'ny faritry melaky ny faritry bongolava ary koa ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe sy ny ilany andrefana amin'ny faritry vakinakaratra mety isy ihany koa ny orana tandrivondraona ho an'ny faritry vadivavy ny faritra atsinanana ny tapany atsimo amin'ny faritra alaotra mangoro ny any amin'ny faritra analanjorofo sy ambatsoa ary ny atitan'ny faritry sava mandraondraona kosa ny andro ho an'ny voatany sy ny any amin'ny faritry sofia ny tapany atsimo Madagasikara moa dia mety ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny voatany ary manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny soma kosa indray misy ny orana tandrivondraona izay mety raikotroka ao ny faritry Boeny sy ny tapany drefan'ny faritry Betsiboka mety ahitana tandrivondraona ihany koa ny morontsiraky ny faritry menabe sy ny any amin'ny faritry melaky ary koa manakaiky ny distrikany mandoto sy ny any Antsirabe voalohany sy faharoa mitoetra hatrany ihany koa izay orana tandrivondraona izay ho an'ny faritry Savamba Atsoana Lanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ny faritry Vadivavy sy Fitovinany ary mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny ambiny moa dia tombanana homaina ny andro raha ny maripana vo vinavina amin'izay andro ny zoma izay 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny voatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia 30 na 20 degré celsius eo amin'ny ankapobeny raha koatra ny any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara izay mety misy mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius moa ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny zoma izay ny sabotsy kosa indray saika maimaina ny andro amin'ny ankapobeny koatra ny morontsiraka na ny faritra atsinanany Madagasikara indrindra ho an'ny faritra atsinanana Analanjorofo sy Ambatsoa ary koa ny faritra Alaotra Mangoro izay mety ahitana tandrivondraona hatrany ho an'ny tapakandro hariva mety raikotroka kosa izany ho an'ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia sy ny atitan'ny faritry Diana ny ambiny moa araka ny fandraisana teo dia maina ny andro raha ny maripana vo vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius ho an'ny voatany ary ny morontsiraka kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vo vinavina ho an'ny morontsiraka Madagasikara amin'izay andro ny sabotsy izay dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko